Manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakaviana tafahombona amin'ny tsy fidirana faharoa amin'ny fanompompivavahana natokana ho an'ny sampana tanora kristianina FJK Mahitsiriavana. Arak'izany dia mampahery miarabako anareo tompon'andraikitra isan'ambaratonga anivon'ny STK ao amin'ny sampana tanora kristianina Zandriny. Anaovy kely toroteny sa anaovy toroteny kely? Tonga de izy le STK Zandriny toroteny kely. Anaovy kely toroteny tahaka ny fanajana na findramana zany azafady anaovy toroteny aho. Any amin'ny hôpitaly anao vao hitady toroteny. Eo ampandriana marary anao vao hitady toroteny fa tatika izy irakoto io. Nanino? Miandry amenina fotsiny. Ndia ry havana. Ao amin'ny Luka toko fahenina andininy fahenina amby roapolo isika no hiaraka amin'izao toroteny izao. Luka toko fahenina ny andininy fahenina amby roapolo. Mora tadidy zany andiny soratra masina zany enina amby roapolo. Ovakin'ny tanora rehetra tonga eto amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ovakin'ny katezeda rehetra manao hoe Amen. Ny fanahin'ny tompo ane hitarika antsika indray anatin'izany afatra Andriamanitra izany mba hahafahantsika miara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitsika. Luka toko fahenina andininy fahenina amby roapolo. Homariantsika ao anatin'izao perikopa izao manomboka eo amin'ny andininy faharoapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo fa misy hevitra mifamaly ao anatin'izao andinin-tsoratra masina perikopa ato amin'ny Luka izao. Inona ny hevitra mifamaly? Ny andininy faharoapolo tapany faharoa dia mifamaly amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Ny andininy faharaiky amby roapolo dia milahatra amin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Ary ny andininy faharoa amby roapolo dia natao raizotra amin'ny andininy fahenina amby roapolo. Denke ovakitsika arak'izany fandaminana izany. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo andininy faharoapolo tapany voalohany manao hoe sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ny andininy fahaefatra amby roapolo falozanareo izay manan-karena kosa fa efa azonareo izay nahafapo anareo. Ny andininy faharaiky amby roapolo sambatra ianareo noana ankehitriny fa hokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Dimy amby roapolo falozanareo izay voky ankehitriny fa mbola honoana ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny fa mbola ory sy hitomany ianareo. Roa amby roapolo enina amby roapolo sambatra ianareo raha alan'ny olona ka hariny sy haratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mipita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra fa izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Zay ilay fisehoan'ny soratra masina eto amin'ity perikopa ity. Ny sambatra alahatry ny soratra masina ano hoe lozanareo. Ny Luka toko fahenina andininy fahenina amby roapolo dia mampatsiahy fampitandremana. Raha mamaky sika ny andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo dia misy teboka manaitra ao. Ndeha ho isaina indray amin'ny anaran'ny tompo. Lozanareo izay manan-karena eo ny teboka manaitra voalohany. Ny faharoa lozanareo izay voky ankehitriny
Ny fahatelo, lozanareo izay miome ankehitriny. Ny fahaefatra, lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra. Tepoka manaitra fa ho an'ny mpampiasa lalana mifanerasera eny amin'ny lalana ary tena mahay tsara ny lalàna ny fifamoivozana dia mahita indraindray takela-by misy an'io marika tepoka manaitra io. Inona ny dikan'izay? Filazana fa lalana maninona ny manaraka ao? Lalana mampidi-doza. Mety tsy ho afaka ianao raha anala fanadinana amin'ny talata. Conduite io. Filazana lalana manondro, takela-by manondro lalana mampidi-doza. Ity Luka 4:9-20 ity, raha milaza ny loha hevitry ny perikôpa nanao hoe miarah mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra ao, dia azo lazaina koa hoe fampitandremana an'izay te handeha hiaraka amin'ny Tompo Andriamanitra. Fampitandremana ho an'izay te handeha hiaraka amin'ny Tompo Andriamanitra. Amin'ny lafiny pratika ry havana hitondrana izao afatr'Andriamanitra izao. Fampitandremana voalohany, tandremo aza mila sitraka aman'olona. Ny fampitandremana faharoa, tandremo aza miaino ny mpaminany sandoka. Ary ny fampitandremana fahatelo, tandremo aza manara-drian-drano. Raha andeha hiaraka amin'ny Tompo isika dia voalohany aza mila sitraka aman'olona. Amin'izao andron'ny fandrosoana amin'ny fifandraisana izao ary mampahavitrika be antsika indrindra ianareo tanora amin'ny fampiasana tambajotra sosialy dia andrasany maro ao aorianan'ny fametrahana PDP vaovao. Ninona tsara? Filana sitraka aman'olona. Dia iny le mahay ny loka indraindray tsy havitana famerenan-desina na dia nalabaka aza amin'ny herin'ny rapitso. Satria mianatra iny mahalasa adala ny olona sasany mihitsy. Toy efa adiny indray dia mipetraka teto mbola tsisy manao combien ya? Alaloha indray lovaina aloha dia asina ilay mitongilana kely dia miandry indray aloha. Mbola tsisy ihany fa manomboka miasa ny saina fa tena tsinitsinina mihitsy hoe zazany. Raha miandry moa ka tsisy fa raha ity ka izao amin'ny PDP dia angamba salan'ny tapy ianao. Ahoana mihitsy ary azany. Ry havana malala, tena maizy azy ny olombelona izany atao hoe mitady sitraka, fandokafana. Fa hoy Jesoa mampitandrina, lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra. Lozanareo milaza soanareo ny olona rehetra. Ny zava-dehibe ry havana isaorantsika ny Tompo ny fahafahana mampiely hevitra, mampiseho ny maizy azy anao any amin'ny fampelezana hevitra na fampelezana sary samihafa. Ny zava-dehibe dia ny hoe io ianao. Ary ny tenenanao na iza anao ankasitraka na iza tsy ankasitraka ny hoe zazany mihitsy. Na iza anao an'izao, na iza anao an'izao, na iza tsy teny tsy volana, ianao zany mihitsy. Aza miandrina hoe ay tena mety be. Ampy rehefa naneho hevitra ianao. Ampy rehefa nijoro ianao. Fa izay ianao. Lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra. Fampitandremana faharoa, tandremo aza miaino mpaminany sandoka. Tandremo aza miaino mpaminany sandoka. Tapany faharoa amin'ny 10:20 ity dia milaza manao hoe
izany no nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka tsy voazao vanim-potoana irahantsika mian'izao nisy ny fampianaran-diso na ny mpampianatra sandoka fa efa tramin'ny ela andro ny mpaminany dia efa nisy zany ary mitenenin'ny tompo mafy ny fiangonana tsy hosidoka ny mpaminany sandoka fa tamin'ny fotoana dia ny mpaminany sandoka no nahazo laka mite hafana no mena sitraka satria nafinaritra ny ano azy afaka manome ohatra angamby ianao no hoe nisy filazana tahak'izao reko tena nafinaritra ary afaka mitanisa koa ianao reo kalazana fampianarana na fampelezana hevitra anaty farankososina momba ny baiboly nazahoan'ny mpiaino azy ireny ny aleloia sy ny amenina ohatra hoe nandalo tany amin'ny tambajotra sosialy zany lehilahy malagasy mirehitra sy mafana fo milaza fa ny zaza ao akibon'ilay rem-pianakaviana dia hovaina inona lehilahy ony dia mioraka eo daholony io dia safitrafitra eo raha matoa asa moa zay raha efa teraka ny raha matoa inona tsy teraka nisy koa tahaka izao no hoe Andriamanitra tsy mamela antsika ho azo ny loza mpifamovozana dia volo no miteny an'izany io olona io ihany no miteny manao hoe Andriamanitra tsy manome antsika fotoana rariana kely azy fa dia volo no miteny an'izany aminao fa ten'izany ve nilazain'ny baiboly nahoany Joba izay tsisy tahaka azy amin'ny fahamarinana no efa maimbo sy ny adiny feriny no nivaina ndrakotra ny tenany nahoana i Paoly no lazaina fa vaky sambo ampandehanana lozam-pamovozana ny izany lozam-pifamovozana nahoana no mitehaka an'izany faminaniana afatra mahafinaritra sy mamitaka izany ny olona fampitandremana tandremo aza miaino mpaminany sandoka aza mitehaka amin'ny faminaniana sandoka aza sondrina amin'izay fampianarana tsy izy misy tanora miala eto izy amin'ny fidirana voalohany tsy manao sekoly lahady izy fa makaizy izy lasa izy any amin'ny fivoriany tanora hafa izay tsy hita fototra mianatra dia ara-pilazantsara hono zany fa tsy fantatry ny tsika ray aman-dreny zany aza miaino mpaminany sandoka dia rehefa avy eo any amin'ilay dia ara-pilazantsara dia any manomboka malaina tia mpiangonana ry havana malala tandremo lozanareo aza miaino mpaminany sandoka aza mitehaka amin'ny mpaminany sandoka ny fampitandremana fahatelo tandremo aza manara-drian-drano tandremo aza manara-drian-drano ny olona miara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitra dia tsy mpanara-drian-drano mety hanoariana aza isika rehefa tena mandeha araka an'Andriamanitra ny andininy faharoa amby roapolo izay milahatra amin'ity andininy fahaenina amby roapolo ity dia milaza manao hoe amin'ny anaran'ny tompo sambatra ianareo raha alan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo no ny amin'ny zanak'olona sambatra ianareo raha alan'ny olona ariny sy aratsiny laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo hiditra amin'ny fialan-tsasatra izao ny betsaka kely sisa dia ho vita ny fanadinana baccalauréat hatreo isika no miresaka fa tsy resaka ny any amin'ny anjery manontolo dia tsy handeha amin'ny fahalehan'ny olona ianao tsy hitafy ny fitafin'ny olona ianao tsy hiteny ny fitenin'ny olona ianao
tsy andray ny fandrain'ny olona ianao ary tsy hijery ny fijerin'ny olona manana izay ijoroanao araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao ary mandeha miaraka amin'ny tompo Andriamanitra ao tsy mandeha miaraka amin'ny tanora tahaka anao aratsiany olona ianao satria manoharina tsy tafy tahaka ny tanora toanao inona indray zao ny aseho rehefa fitafiana malaza any ivelany any inona indray zao ny aseho e inona tsara tandremo sao vakansaka leo aloha mba andramany ty fa ny am-piangonana ampiseho ny fotra mety azo sitraka ianao fa sitraka mamarina kady hoe mba tsara zany fotra anao zany tsy tafy ny fitafy fanaon'ny olona sika ho aratsiny sika amin'izany tsy maninona aza manaratra iantrano amin'izay lafin'izay aleo manoharina misy karazany trondro sasany dia tsy maintsy manaratra iantrano ny mponina anaty farihy matetika dia tsy afaka manohitra rina hoe manohitra rina dia mikoriana makatindrano fa ianao makany zay le hoe manoharina manaratra iantrano dia korina makatindrano dia ianao koa zay izorany rano no andihananao izay donany any ipoahany fa isika kristianina miara-mandeha amin'ny tompo Andriamantsika dia olona mety hanoharina eny anivon'ny fiarahamonina trondronambatondrazaka moa zany le miodikodina fotsiny dia mandamina ao anaty farihy ao fa ny trondron-dranomasina voalaza amin'ny mpandinika ny be nofo sy ny be vombona dia afaka manohitra an'iny onjan-dranomasina iny tsy ho trondronambatondrazaka isika ka naratrian-drano fa ho trondron-dranomasina be nofo matanjaka afaka hanohitra ny onjan'izao tontolo izao na manoharina azy tsy maninona mety hifanohitra amin'izay ataony maro tokoa ny sitrapon'Andriamanitra hiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra fa mifalisatry tanora na ajoro ianao mifalisatry kristianina na atohitra ny fakapanahana izao tontolo izao ianao Jesosy Kristy miteny manao hoe loza nareo raha milaza soanareo ny olona rehetra fa izany no nataony ny razany tamin'ny mpamina ny sandoka tandremo ary aza mila sitraka aman'olona tandremo asa zidoka ny mpamina ny sandoka tandremo aza manara-drian-drano ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen